Salama salama daholo eo. Mandalo kely vetivety fotsiny juste ampita afatra maika satria nahazo information avy amin'ny namana tsara sitrapo avy any Madagasikara fa tamin'ny alina zany dia nizara vola ny secrétaire général adjoint sy ny adjoint ny présidence Dina Andriamaoly nozaraina amin'ny mpianatra dia ny Naivo Raolidina no nizara teny amin'ny Ambohimanarina sy Anosibe iny dia ny amin'ny miaramila indray ny miaramila zany tsy nandray vola fa ny gendarme no chef de service vitsivitsy nalefa ny ministre ny gendarme tany nandray vola ary ny polisy dia ny DG ny polisy no nandray ny vola ka afatra ny ampitaiko zany par rapport amin'ny situation amin'izao fotoana zao satria efa azosika lazaina hoe andro faraparany ho fanavotana ny firenena isika izao ka manao antsoavo ho anareo izay nomena an'ireny vola ireny raiso le izy fa reny ny antsoina hoe famerim-bola tamin'ireo vola ny fanjakana nahodinkodiny zareo dia raiso le izy fa aleo ajaina ihany ny fitiavana ny tanindrazana satria zareo raha ny fahitako azy dia mandrovitsia amin'izao fotoana zao manao zay rehetra anakanana ny fitakiany olona ka zay ny afatra tiako ampitaina zany ho anareo eny Ambohimanarina sy eny Anosibe zay nizarany Raolidina ny vola dia raiso le vola fa vola dalatompo ho anareo mpianatra zay nomeny Dina Andriamaoly vola raiso le vola fa vola dalantompo sady anareo tsy olona maro fa olona ray na roa isaky ny faritra no nomeny azy ianareo kosa gendarme sy ny polisy dia tadidio fa matoa ny folo alinda ny miaramila tsy nandray an'izany vola zany dia efa mahatsapa izy ireo fa miaraka amin'ny vahoaka satria araka ny tenen'ny colonel Charles iny hoe zana-bahoaka izy ireo dia tsy teo responsable amin'ny famonoana vahoaka izy ireo satria fantany fa na ny vady aman-janany dia miaritra ny mafy ihany koa amin'ny afitsiko ny tsy fahaiza mitantana momba nyity raharaha Zirama ity ka zay ny afatra alefako maimaika androany dia isika rehetra mpitolona zany samia manaramaso ny olona akaiky azy satria ny stratégie zareo dia hiditra ao anatin'ny tolona zareo fa rehefa aveo zareo reo ihany ny anakorotana efa hitahitantsika eny daholo ny sarin'izy ireo dia ho avoakantsika miandalana eto hoe rehetra daholo ny olona nandray ny vola surtout an'le mpanao rugby dia ho araharahantsika maso akaikikaikitsika eny zany dia rehefa hitatsika izy dia tondroina fotsiny hoe ity le olona amin'le sary nandray vola zay angamba no tiako afatra ampitaiko fa dia misaotra betsaka anareo.